ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io tivavana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 420 andininy 720 ka hatramin'ny 720. Asan'ny apôstôly toko 420 andininy 720 ka hatramin'ny 720 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitora-baton'ny Paoly dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitoro ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nakany Listra sy Ikonioma ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry loha olona tao amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifady ka dia nanolotra azy ho an'ny Tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky amin'ny Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia. Ary noho efa nitory ny teny tany Perga izy dia nidina nakany Atalia dia niondrana tsambo niala teo izy nakany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay efa novitainy. Ary rehefa tonga tao izy dia namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy ny namoahany varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen. Araka izany dravana dia ny fitetezam-paritra izay nataon'ny Paoly sy Barnabasy tamin'ny 10 misionera voalohany no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina ny vakina tamintsika teo izao. Ary famaritana telo ry havana no tiako hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto izao hoe voatora-bato Paoly tany Listra fa mbola nitory ihany tany Derbe sady nampahery ireo mpianatra tany Antiokia aharitra amin'ny finoana. Voatora-bato Paoly tany Listra fa mbola nitory ihany tany Derbe sady nampahery ireo mpianatra tany Antiokia aharitra amin'ny finoana. Hitantsika izany ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 220. Eto karavana dia mahita fa rehefa niova ho kristianina moa i Paoly dia lasa nandeha nitory ny filazantsara nitety toerana maro izy ka niaraka tamin'ny Barnabasy izy tamin'ity dia anankiray izay nalehany ity. Misy anara-tanàna be dia be ny tononona teo izay nandehanany fa amin'ny ankapobeny dia any Turkia amin'izao fotoana izao ireo tanàna samy hafa ireo. Any izany dia mitety vohatra, mitety tanàna izy mandeha mitory filazantsara. Tonga tamin'ny tanàna anankiray izy izay antsoina hoe Listra dia nanao asa mahagaga tao izy satria nisy lehilahy tao izay nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny dia afaka namindra. Dia rehefa hitan'ny olona dia nakataon'ny olona hoe Andriamanitra kely anaovana fanatitra sorona mihitsy i Paoly sy Barnabasy. Dia avy eo nefany tsy mety izany ozy izy fa Andriamanitra ihany no tokony ivavahana. Raha ny tena marina izany ohatrany hoe lamina tsara ny fiainany tao amin'io tanàna io satria ohatrany hoe mamioditra teo amin'ilay toerana izy satria nakanaovan'ny olona sorona kanjo. Ambarana ny andininy 720 fa nisy jiosy tonga avy any amin'ny tanàna hafa Antiokia sy Ikonioma. Nisy andreo jiosy ireo zany tamin'ny toerana izay efa nalehan'ireo dia tonga ireo manaraka andro Paoly ireo ary mandoto rano namory vahoaka indray ireo dia nanaratsy an'ny Paoly dia tena nanaratsy an'ny Paoly tamin'ireo vahoaka ireo. Dia le olona koa moa zany tonga dia niaino fotsiny tsotro izao. Le jiosy anie olona zavatra tena ireo le mpandala ny fomba izay araka ny fampianaran'ny Mosesy lalàna zany andreo ka tena tsy ekenindreo mihitsy zany hoe Jesosy Kristy ho Mesia zany. I Paoly taloha niary namany tao ihany fa niala zany dia io mandeha mitetitety mandresy lahatra olona tr tsy tiandreo dia nenjehany narahany hatrany mihitsy. Dia avy eo dia nitorahan'ny olona vato tao Paoly ary tena nitorahan'ny olona efa neveriny olona hoe maty. Efa tena enjana mihitsy zany nitora-bato nahazo azy. Dia naveo nitaritaritany olona navoaka ny ivelany tany fa maty io dia rehefa aso any ivelany ihany ny fatiny io. Dia kinanjo tonga ny mpianatra zany miodidina azy teo dia nitsangana izy dia lasa izy nandeha nakany an-tanàna. Ny ampitsony iny
raha ny tena marina zany tokony hoe fay mihitsy Paoly tena hoe maty naikamaty efa tena naikamaty fa nitorahany olona vato teto a fa ny apitsony iny lasa ndray izy nakany derbe de mbola nitory ny teny tany ndray izy de ary nahazo mpianatra maro izy izy araky ny ambarany eto mbola lasa any izy nitory tany derbe ary avy eo ary rehefa avy any izy a niverenany ihany tany am'le Antiokia tany am'le Listre tany am'le Iconium le toerana zay efa nahitany loza mbola niverenany any satria mbola misy mpianatra mantsy any misy olona resy lahatra koa mantsy any am'ireny tanàny ireny de tonga tany izy nampahery an'ireo olona ireo hoe tsy mahazo miala mahareta amin'ny finoana fa tsy maintsy fahoriana ohatr'izao mihitsy ny idirantsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy tsy moramory zany mamory ny olona ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany fa tsy maintsy amin'ny fahoriana tahaka an'izao ka mampahery ianareo zany no nandehanany. Inona ny lesona ravana zay hitantsika ao anatin'izany? Tena tsy mora ry havana ny asa fitoriana filazantsara izay tsy inona fa famoriana ny vokatra ho an'ny tompo. Zany asa fitoriana filazantsara zany tsy mora zany. Eto zao hitantsika mihitsy fa tena hoe voatoram-bato Paoly, voatoram-bato izy tao anatin'izany. Io anie ry havana io fitoram-bato io fanenjehana ane io ary io tsy voatery lavitra be hoe tena izy vato fa ao atokantrano ao ihany indraindray de misy olona mitora-bato. Asa mety vady na mety ny zanaka na mety ny ray aman-dreny ianao anao ny asan'Andriamanitra amory ny vokatra hitaona ny ankohonana ho an'Andriamanitra toram-bato ianao hoe ny tsara velatsia aza miseho azo milay aza manao an'zao mpivavaka iteny isan-karazany efa tora-bato zany. Indraindray tsika kivy de ketraka atao hoe za tsy mahavita ntsony fa mpaminany koa tsy masina tanina te ampaherenao fa tena tsy maintsy amin'ny fahoriana tahaka izany no ahafahantsika mitondra ny ankohonantsika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsisy zavatra moramora zany ry havana any am-piasana any indraindray tena misy orinasa misy toerana sisany tena voaenjika ianao raha vao mitory ny anaran'i Jesosy Kristy aratsian'ny olona ataon'ny olona maty fosa ataka tahan'ny olona mihitsy ary raha hoe mivavaka zany ka mijoro vavolombelona na hoe mitaona ny olona anatonan'Andriamanitra. De aza kivy ry havana fa toy izy foana fa misy olona ho resy lahatra foana ao mbola nitohizan'ny Paoly foana fa tsy nataony nampiala azy zany tsy nataony nampembotra azy zany ary mifampahery sika fa tsy ny fanenjehana mihitsy tsy zazavao amin'izany tsika fa efa nampahafantarin'i Jesosy atsika fa hoalan'ny olona rehetra ianareo sy izy no ny anarako fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Ary indraindray any am-piangonana laza de tena misy zany ao am-piangonana tsy hoe any ivelany fa ao am-piangonana ihany koa de misy ny fanenjehana. Rehefa manao zavatra ianao de lazaina fa hoe iny tena miseho azo zavatra iny tena manao an'izao de lasa misy fitoraham-bato ataon'ny olona. Misy fifanaratsiana fotsiny tsotro any ambadimbadika any mandeha ianao tsy mahalala ny aninona akory fa de misy fanaratsiana miainga any ambadika any hoe zao momba n'iny olona iny tora-bato daholo zany ry havana amin'ny asa fitoriana filazantsara marary rehefa reniny sofinao io de marary te hitrotra mihitsy anao hoe tsy mara zany za kosa zao fa de zay misy zany ry havana ary te hampahery antsika rehetrarehetra zay mety mandalo ny zavatra toy izany mahereza matanjah fa zany ny ainandry Paoly zany ny ainan'ny apôstôly zany ny ainan'i Jesosy Kristy ary tsy maintsy zany koa ny ainantsika rehetra zay manara-ty azy ka mahereza. Ary eto ary havana de te ilaza amintsika ihany koa satria na de ataoko fotsiny zao eny mitamba zotra tserasera eny rehefa mitory filazantsara ianao tena mazana vao tsy ela kory any nanao fitoriana filazantsara mahakasika ny resaka fombandrazana sy ny famadiana fa tena mafy be ny fanoherina zay nataon'ny olona tao anatin'izany tsy zakan'ny olona foana ny filazana ny marina tsy zakan'ny olona ny filazana marina ary tena hoe opa sy ndrehetra zany le tora-bato zany kanefa ary havana tsy mahazo mangintsika ary eto ary havana de mbola tiana mafy amintsika hatrany fa misy zao ny boky izay fampianarana boky sy fampianarana momba tantaran'ny Indray aman-dreny mamaneny lava izay nisoratan'Andriamatoa Razato any amin'ny pejy 770 de ambarany mihitsy mazava hoe misy soratra zany hoe mpamadika tsy mivavaka amin'ny razana misy fehizany izy toy izy manao hoe eto ampamankinany ty boky ty de mety isy teny hoe izahay je mamadika kanefa tsy mivavaka amin'ny razana sady tsy manompo sampy fa faminosan-damba fotsiny no ataonay mba tsy hiparitaka ny taolam-balon'ny
avanay. De ozy izy mahamaly azy eo ambany io manao hoe io pastera rakoto zandry io ozy izy de mpaminany malagasy izay afaka nyresaka mivatana tamin'i Jesosy sady mpanorona ny toby lehibe farimena any akaiky ny Betafo Atsirabe any. Izy no ilay nylazany Jesosy ny teny manao hoe torio amin'ny firenena ity fa ny famadiana sy ny fitsangatsangana no ahavery azy any amin'ny elo afo. Ary de niteraka fibebahana lehibe teto Madagasikara tokoa zany tany amin'ny taona 46 sy 47 tany. Koa dia tsy zavatra kely zany ho resaka famadiana sy fivavahana amin'ny razana io, ary aza everina ho zavatra tsy mampaninina loatra, fa io mihitsy no ao anatin'ny top 2 amin'ireo fahotana izay mahaverin'ny malagasy maro any amin'ny elo afo. Koa dia resaka vonjyaina zany izao atao izao, fa inona moa ny soazon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao kanefa veriny any. Mateo 5:20 any amin'ny pejy 770 amin'izany boky zany no misy an'izany resaka zany. Rehefa toriana zany tsy zakany olona ary tena masika ny olona kanefa tsy maintsy toriana. Tohizana foana ny asa, tsy maintsy toriana. Fa zany nampanaovan'i Jesosy antsika satria tsy ny vahoaka ry havana na ny olona no maniraka antsika fa Jesosy Kristy. Tsy izay hafaly ny olona fa izay hafaly an'i Jesosy Kristy. Ary zany nahatonga an'i Paoly na dia efa niatra manainy azy ny fitoraham-bato nataon'ny olona azy tsy nahazo nangina izy, fa mbola lasa ihany izy de niteny. Ary izy indray ary lasa mampahery ny olona hoe andao torintsika fa aza mangina zany tsika, aza mangina zany. Ary te hampahery antsika ao anatin'izany ary havana. Tohizo ny asa fitorana filazany tsara fa ny olana misy foana ny asan'Andriamanitra tsy maintsy tohizana foana. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao, mba efa isan'izay voatorabato fe ianao mitaonanao ary havana. Aza de mora mialy e. Indraindray ao anatin'ny fikambana, za hiala, za metra-pialana, za tsy mahavita tsony. Tsia, tohizo ny asanao, te hampahery anao. Tsy moramora ny manangona olona ho an'Andriamanitra, tsy moramora. Fa tsy maintsy amin'ny fahoriana be hoy Paoly. Ary ankatao ny fanahy masina ry havana anomery antsika. Fa rehefa tena ny fanahy masina mamery antsika tsy tsapantsika akory. Tsy tsapantsika akory izay falenjehana nataon'ny olona any, fa de hoe raha nraraka amin'ny damosingisa fotsiny nanovan'Andriamanitra azy. Mana mafy ny fotsika Andriamanitra amin'ireny mba hahafadika miroso otrany amin'ny alana ny fanahiny. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe nanendry olona isam-piangonana ny Paoly ary ny vavaka sy ny fadianina ho azy ireo. Nanendry olona isam-piangonana i Paoly ary ny vavaka sy ny fadianina ho azy ireo. Hitantsika zany eo amin'ny andininy 7:20 raha verina vakina tozy manao hoe ary rehefa nanendry olona teo amin'ny isam-piangonana izy de ny vavaka sady ny fadianina ka de nanolotra azy ho an'ny tompo izay efa ninony. Eto zany tsika de mahita fa be de be le toerana izay nandehanandry Paoly. De tena mino le olona, mivavaka le olona, resy lahatra le olona, de mivondrona le olona. Izy anefa tsy afaka hijanona eo, de tsy maintsy lasa manendry izy. Olona zany, resaka hoe leader, mpitarika zany eo anatin'le fiangonana ka le hoe manendry eto de raha vajerevanao ny dika ny ry ambany ry de hoe nampanangatanana ny fidy. Tena nisy fifidianana mihitsy zany hoe iza no fidiana mpitarika an'ity groupe ity fa izahay tsy afaka hijanona eto fa tanàna be de be no nitetezina de misy olona maromaro mitambatra reto de iza nataontsika leader ato anatin'ity zany. Zany zany nahatonga andry Timoty hoe leader voafidy tanatina communauté anankiray izy na de mbola tanora aza. De misy an'ireo le hoe lo olona reo zany izay ambarako hoe presbytera reo zany napetrany zany hoe nanao fandaminana izy, nametraka rafitra izy, nametraka fomba fiasa izy mba hafana miazona ny vokatra, mba hafana mampandroso ny asa fitorana filazany tsara izay efa nataony. Fa raha tsy zany verimomoka fotsiny izay niaretany, verimomoka fotsiny izay niaretany raha ohatra ka tsy manana paikady izy hiazomana ny vokatra. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tena mila faiza mandamina ry havana ary vavaka ny asan'Andriamanitra. Mila faiza mandamina sy vavaka ny asan'Andriamanitra. Ary zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe faiza mandamina tsara ozy no entina miady. Io ry havana na dia ataoko hoe ao amin'ny ao tokantrano aza mamoro ny vokatra ny antsika mitondra ny tokantranontsika ho an'Andriamanitra. Asivy faiza mandamina, asivy fandaminanao hoe am'izao ianona no mitarika, am'izao ianona no manao azy, am'izao zao mba ampaharitra ny zavatra izay atao fa tsy hoe atao isak'izay mahatsiaro zany.
verimaina zay kely izanao raha izany ary io fandaminana zay apetraka io entina mbavaka io zany manko zao hitantsika toy nandohandro Paoly azy ny fadianina sy ny vavaka mafy mihitsy Paoly ho andreny olona zay voapetraka sy voatendry reny avy tany ny asany le fandaminana zay atao zany tena entina mbavaka zay nydikany tena entina mbavaka le fandaminana zay atao indraindray sika misy olona tena tsy tian'io rafitra sy fandaminana io mihitsy reny zavatra fiangonana tsisy an'Andriamanitra manao an'reny manaka ny anasa fitoriana filazantsara reny misy tena mankahalany reny hoe fitsipika lalàna sy ny zavatra zay apetraka ao anatin'ny fiangonana fa angamo ravana moramora zany hoe raha fiangonana anankiray eto ohatra zao ny fiangonana endry Paoly fiangonana anankiray de efa apetrany sady hoe misy mpitarika ao fa raha ohatra ka fiangonana zato ahoana ny ampivondronana ao an'ireo tsy maintsy misy rafitra apetraka ao eo ary le rafitra zay apetraka am'izay fotoana aza raisina ho zavatra ratsy mihitsy fa fandaminana iny ahafahana miazona ny vokatra fa tsy zavatra ho iverina ho tokony tahaka ny ratsy mihitsy fa rehefa zato le fiangonana de tsy maintsy misy fandrindrana sy fandaminana tao anatin'izany fa tsy afaka hoe avela am'izao fotsiny fa vao mainka miparitaka io raha vao tsy mafy tsara ny lalàna sy fitsipika iazomana azy indraindray eo anatin'ny fiangonana sasa misy olona de tsy manao ninina mihitsy tsy voazara le andraikitra nefany rehefa tena voazara le andraikitra mahazo tandrify azy dolo ny tsirairay avy mandeha ny asa malala mpanompon'Andriamanitra le avana mpitandrina zay ny asa tany ambanivohitra tany izy ry talora mivezivezy fotsiny eraky ny tanàna tsisy atao le pastera nefa ato be atao be tsy mihetsika mihitsy fa tena manao zavatra foana de nitolon'Andriamanitra hoe zarao le asa omeo ny hafa koa ny anjara asa sasany nanao antso izy tao am-piangonana hoe zaho izy mitady sekretera iasa isaky ny tapakandro maraina fotsiny de sady formeko izy de omeko sertifika fa manao bénévole de mandritra ny heritaona ozy izy no itadiavako an'izay maro be ny tanora nanaiky hoe zay tsisy atao fa aloha zay anao an'izany de mba mahazo karazana sertifika kely koa zay mba ataony any amin'ny CV anay any de avy eo arany nanaovany azy tena hoe tsy maintsy isaky ny embolona de nysoloina le sekretera zay maro be le mba teanao zany zao ny tanora miasa mandray andraikitra manampy an'le mpanompon'Andriamanitra le mpanompon'Andriamanitra koa maivana amin'ny asa zay ataony zava-dehibe ane ny fahaizantsika mizara ny asa sy mametraka leader isan-karazany amin'ny asa samihafa ary tena misy mpanompon'Andriamanitra sasany tena manana io fanomezam-pahasoavana mandrindrandrindra asa sy mandamina sy mizara asa io fa misy moa sasany tena kahidy de izy ihany manao ndretrarehetra izy daholo ihany manao ndretra fa eto zao hitantsika fa tena mizara andraikitra ry Paoly ary mametraka olona sady mitondra mbavaka andreny olona rehetrarehetra reny tena zava-dehibe io ravana tena zava-dehibe io ka ilaina io tsy vitan'ny fanendrena fa tena ilaina vavaka koa nefany zay taddio zay satria nentina mbavaka sy ny fadiana anina mihitsy ireo mpitondra reo ahatanterahany ny asa zay miandry azy ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manana andraikitra venao anatin'ny fiangonana inona ny anjara toeranao ao anatin'ny fiangonana eto ambavaka ry havana zany asanao zany eto ambavaka ny asanao fa tsy mora araka nambarako teo ny asa famirindra ny vokatra ary tena amboary ary indrano ny asa rehetrarehetra mba hatonga ny rehetrarehetra iara-iasa sy andray anjara aminao fa tsy hoe mitazapotsiny denao rery ny fesony ao angatao mihitsy mifanahy masina n'olo-tsainantsika mifanahy masina ane de fanahan'ny fahaiza mandamime omeny atsika zany raha miankina amin'sika manatanteraka ny zavatra rehetra ny famarinana farany izay hitantsika eto nefa ny de izao koa hoe nanao tatitra momba ny fomba an'Andriamanitra ny diany Paoly tany amin'ny fiangonana tany Antiokia rehefa avy ny tety vohatra maro ny tory filazany tsara nanao tatitra momba ny fomba an'Andriamanitra ny diany Paoly tamin'ny fiangonana tao Antiokia rehefa avy ny tety vohatra maro ny tory filazany tsara hitantsika zany andininy 420 ka hatramin'ny andininy 920 etsika ravana de mahita anarantanàna be deabe mihitsy ny tambara mipita sambona kary nandena kary tonga tary de mitory filazany tsara foana tamin'ny toerana rehetrarehetra toerana jentilisa dolo reo toerana andehanan'ireo misy fotoana izy moa tonga de mitsofoka anatin'ny sinagoga de misy jiosy eo zany de misy koa mandehny de jentilisa de feno fa tena mitory zareo de avy eo izy namarina ny diany de niverina tany Antiokia izy
verina tany Antiokia izy. Eo zao tsika dia mahita anarina Antiokia anankiroa miverina indroa fa samy tanàna samihafa ireo Antiokia ireo. Ny anankiray aty Siria dia ny anankiray ary Turquie. Dia le tia amaranana ny diany ity zany le aty Siria izay aty ambonimboniny Jerosalema, aty ambonimboniny Israely zany io Antiokia io. Tao no ny anonana voalohan'ny anarana hoe kristiana. Dia rehefa tonga tao izy niainga dia tao izy namarina ny diany. Dia navoriana ny fiangonana dia nanao tatitra izy araka nambarao dia nilaza izy hoe ohatr'izao nomban'Andriamanitra anay. Zany hoe le herin'Andriamanitra zany nasongadina ao anatin'ilay tatitra ary filazana zavatra pozitiva miabo satria ozy zao ny fomban'Andriamanitra anay. Dia ohatr'izao nanokafan'Andriamanitra varavarana ho an'ny jentilisa zavatra tsara zany le tatitra izay nentina pozitiva, zavatra ampahery ny fiangonana, ampiorina ny finoan'ny fiangonana zany le tatitra izay nataony zareo. Navory ny fiangonana tao Antiokia dia nampahafantarina tao hoe zao ny dianay tany, zao ny zavatra nay teo anay tany fa zao ny nomban'Andriamanitra anay tany. Tsy mitantara izy aloha eto zany zao hoe zao avy ny zavatra loza, ny anina sy ny fahasahiranana, ny tsy fisikanina, ny ainandro sy ny rehetrrehetra ny atrehanay tany fa tena any amin'ilay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany ny voasoratra eto. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Na inona ravana zavatra vitanao dia azadino manao tatitra ary tatitra hampandroso atao. Ary izy io ravana tokony ho fomba fiainantsika mihitsy, manomboka amin'ny zavatra tsotsotra kely ao an-tokantrano ao. Rehefa tonga ianao avy any am-piasana ianao dia afaka manao tatitra ianao, nahoana ny tany am-piasana tany dia tantarao amin'ny vady aman-janako mba hampandroso azy ireo. Afy mivavaka dia afaka manao tatitra, nahoana ny fivoriana tany am-piangonana tany, na nahoana ny fampiompivavahana tany am-piangonana tany, na nahoana ny taiza, na nahoana ny tary, dia tantarao le fahasoavan'Andriamanitra sy le fahatsaran'Andriamanitra. Zany ny tokony ho fiainan'ny tokantrano isa-tokantrano fa tsy misy tokantrano sasany dia tsy miresaka mihitsy ao an-tokantrano ao, tsy miresaka mihitsy fa ao mangina fotsiny ao dia avy mandeha miantsena dia tsy mitantara, tsy maninona fa tokony hiresaka tsika ary tokony hanao tatitra dia manambara hoe ohatr'izao zao ny zavatra tany, ohatr'izao ny zavatra dia le zavatra tsara koa ny atao fa tsy hoe iresaka momba ny fiangonana dia tonga dia zao avy mandreraka mihitsy ny pastera, mandreraka mihitsy le anina ohatr'izao, le anina ohatr'izao dia lasa mifanakivy. Vao mainka ny zanako tsy andeha hivavaka intsony fa ataovy. Vao mainka izy tsy andeha hivavaka intsony. Dia mila taritina mihitsy hoe tsika tsy mibanjina olona ka Jesosy no mibanjina fa aza mijery amin'ny pastera zany fa Jesosy mibanjina rehefa mandeha mivavaka. Zavatra nafinaritra anary avana tamina fiangonana anankiray taty ampitan-dranomasina. Rehefa alatsinainy dia mivory daholo ny azy le olona mpitarika eo anatin'ilay fiangonana. Misy olona efa any amin'ny 220 any no miasa amin'io fiangonana dia isaka ny alatsinainy dia mivory ary le fivoriana dia izao manao tombanezaka zareo, manao tatitra izy hoe nanahoana ny zavatra nataontsika omaly, nanahoana ny sekoly alahady, nanahoana ny fampianarana, nanahoana ny parkina, nanahoana ny toriteny, manahoana zao dia sady manao tombanezaka izy manao tatitra hoe ny anay tarianay ohatr'izao dia zao ny zavatra nisy, zao ny nafinaritra dia zao ny olana zao ary tena mampandroso izy sady mampahery. Ahafahana mahita ihany koa ny lesoka sy ny zavatra mbola tokony ho arenina ao anatin'ilay izy. Ary dia nataonay fomba fiasa mihitsy io taty aoriana ka isaka no mivory ny birao dia tsy maintsy manao resaka kely aloha aleo tatitra aloha ny kulta tamin'ny alahady teo, nanahoana daholo ny kulta tamin'ny alahady teo, nanahoana ny toriteny, nanahoana ny kristiana, nanahoana ny zao dia mifampahery, mifampizara zavatra tsara ao anatin'izany. Io anie ny olana mpisafitany rehefa nalefa le mpisafitany any amin'ny boky nomerina no miresaka an'izany dia niverina avy any tonga dia zavatra negativa daholo nentin'izy rehetrarehetra. Olona Vitry-Josoa sy Kaleba ihany no mba miteny maraka amin'Andriamanitra tsika nahita zavatra pozitiva fa sisan'izay tonga dia negativa be daholo. Dia inona tokany olona hoe ndao hiverina natezitra n'Andriamanitra tsisy tafiditra ao amin'ny tany ka nanondra olona anankiray le tatitra mihitsy, tatitra tsy mba mampandroso fa tatitra mampihemotra. Indray mandeha ravana nisy fivoriana toy izy ny olona hoe aiza daholo tompoko ny negativa, manao tatitra zany dia aiza daholo ny negativa fa tao pozitiva daholo izany nga dia tsy mba misy negativa mihitsy. Eto aloha ravana zany dia mamperitreritra ihany ty tantara ty hoe ahoana zavatra mampandroso no ambara fa tsy zavatra mampihemotra. Kanefa na izany aza mety misy ihany amin'ny fotoana sasany hoe inona ny zavatra tsy vita izay tokony hatsaraina, tsy tokony hafenina fa azo tenenina ihany angamba. Ary ny tena zavatra hitariako an'saintsika rehefa niteny izao hoe ny tatitra eto amin'izao tontolo izao zany anie mandalo sy vita ihany
fa itsika rehetrarehetra zao tsy maintsy anao tatitra eo anatrehan'Andriamanitra daholo fa tady io zany aiza ny nanaovanao ny volana nomeko anao, ny fahaizana nomeko anao, ny hery nomeko anao, ny tombonandro nomeko anao, ny fahasoavana natolotra anao, anaovanao tatitra eo anatrehan'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany. Ka raha toga eo anatrehan'Andriamanitra isika dia mba ho mpiasa tsy mahazo enatra, afaka hiteny hoe vitako ka natolotra anao ny zavatra rehetra Andriamanitra, vitako ny misiona mpanovinao ahy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe mba isan'izay manao tatitra ve isika mitaonanao ary havana, atao fomba fiasa mihitsy io manao tatitra io fa mampandroso io. Ary rehefa manao tatitra dia hitantsika eto zavatra fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra zany, zavatra miresaka, zavatra pozitiva mba hampandroso ny hafa ao anatin'izany. Zany ny tena songadina ao anatin'ny tatitra satria zany hitantsika eto anatin'ity soratra masina ity. Dia angatao ny fanahy masina hitarika antsika aizantsika manao azy tsara. Raha fitinina zany zay rehetra voambara teo dia izao voalohany hitantsika teo hoe voatorabato Paoly tany Listra fa mbola nitory ihany izy tany Derbe sady nampahery ireo mpianatra tany Antiokia aharitra amin'ny finoana. Tena mafy ry havana ny zavatra mahazo vokatra ny fitoniana filazantsara kanefa aza-kivy fa tohizo ny asa. Ozy ny tenin'Andriamanitra, sambatra ianao ozy izy raha rantsiny olona senjehany, asian'izay teny ratsy rehetra itenenany lainganao no ny amiko. Mifanisy miraviravonao fa lehibe ny valim-pitianao ny an-danitra fa toy izany koa no nanenjehany ny mpaminany izay talohanao. Tohizo aza mangina. Ny faharoa dia izao nanendry olona isam-piangonana Paoly ary ny vavaka sy ny fadianina ho azy ireo. Tena sivy fandaminana ny asan'Andriamanitra mba tsy ho verimaintsika amin'ny ezaka izay atao amin'ny famoriana ny vokatra mba tsy ho verivery fotsiny ny vokatra dia asivy fandaminana batipaika ary havana, asivy organisasion foana ny zavatra rehetrarehetra izay atao amin'izay mandroso ny asa. Dia ireny asa sy ireny organisation sy ireny olona organisateur sy responsable ireny eto ambavaka ireny, eto ambavaka ireny. Fa eto zao Paoly dia tena manao fivadikanina ho azy ireo mihitsy satria saripady ny asa ho ataon'ireo hiazona ny vokatra io, hikolokolo ny vokatra io dia anaovany vavaka sy fivadikanina mihitsy ao anatin'izany. Eto ambavaka ny mpitondra ary na dia ny tenako izay mizara zo afatra eo arafana mba mangataka vavaka ihany koa fa tsy mora tsy mora ny asa fitoriana filazantsara tahaka an'izao. Ary farany nanao tatitra momba ny fomban'Andriamanitra ny dia amin'ny Paoly tao amin'ny fiangonana tany Antiokia rehefa avy nitety vohatra maro ny tory filazantsara. Mila manao tatitra isika, atao fomba fanao zany, atao fomba fiaina zany. Indraindray ny SMS kely fotsiny dia efa mety indraindray tsoratana mihitsy tsara zany ny tena tsara raha vita voasoratra mihitsy mba ahafahana mitahiry an'ireny asa vita reny. Dia ny tena votoatiny dia izao fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fanehoana ny herin'Andriamanitra, fijoroana vavolombelona, hampahery ny hafa, zavatra pozitiva fa tsy sanatria zavatra negativa ahakivy sy aketraka ny olona dia hampembotra ny olona tahaka ny nataon'ny mpisavotany sanatria. Ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra dia mahereza ry havana. Amen.